Elias, dia am-pifaliana lehibe indray no iarabananao apôstôly Andreasy ato anatin'ny onjam-peo dia raha vao ny mikatỳ moa dia mamana ny fiadanan'ny Jesosy amintsika rehetrarehetra izay manaraka sy tapaka izao onjam-peo izao anatin'ny tapany faharoa isika rehetrarehetra dia ny famakina ny SMS nalefantsika fatany zany ka miroany za rehetrarehetra zany dia ireto ny ilarina taby ahafahanao mandefa an'izay SMS izay ny 03455 542 72 03455 542 72 03429 546 91 03429 546 91 033 71 343 35 033 71 343 35 ary ny 033 64 478 44 033 64 478 44 izany ny laharana ahafahana mandefa ny SMS ambatiny fao voakiny ety amin'ny onjam-peo mandritry izao fotoana tapany faharoa izao. Afatra voalohany zao ny soa mbola afaka manohy sihetry ny fanoratana tantara amin'ny onjam-peo dia izao mariako fa tsy filalao fa mijanona mpanoratra ihany enjany zany misaotra anao izay mampaminany nanoro ny famarinana mpivavao avy miala tany amin'ny fiangonana lehibe ny Irina Soavamasinoana. Atreo ny soa nareo ao za mba mangatavavaka fa te hanao formation za rehefa tonga izany nefa tsy manam-bola ely avetya ity ihany. Formation na ino moa zany délivrance ve? Ngamba. Ny délivrance aloha tsisy fidiram-bola. Tsy misy hoe vola lova ny tonga fotsiny ianao rehefa tonga ny lahady hariva. Ady alina moa zany sy ny alarobia alina dia afaka malatsaka formation ianao. Faty izahay taloha nahazo anarana tsy mipetapetaka zany fa voatetinay tamin'Antananarivo nitondra Kalamanjana tsy mody Amatrano raha Sabata hariva Joananina ihany. Jehova ny soa anareo mba mangataka ny fandarana tamin'ny Sabata alina raha azo alefa ao amin'ny fandarana makasitaka fiadanana ho anareo rehetra ao ereo vina ka ny tokony fanadiovana vita tamin'Antananarivo sa nivelany sa manko tsy mbola maharaka tsara dia tahintoko daholo are. Eto Antananarivo na tanterahana ny fanadiovana fa hoe midika ny lalana ihany ny ino izy ity ny daty fanombohana an'ilay izy zany efa eto Antananarivo dia nomana daholo fotsiny tsika rehetra. Jehova ny soa ny apôstôly tena marina zany apôstôly ary tena iva mihitsy amin'ny tsinety rehetra za ary vonona miantso ny Jesosy tompo tamiko aho tsy maintsy ezaka marina ny tsinety rehetra ho avy za laribifa rehery tsy mitsokady aho mangataka ny hira iverina aminao za Joanina ihany. Jehova ny soa anao apôstôly miay teo fa diso tonga ihany koa ka sy amin'ny voninahitany Jehova za ny alarobia rebebaka sy fona aminy hoaiza moa fa tsy maintsy ao amin'ny tompo ihany no mahatsara ana Naomi rady ihany. Mate alarobia salaka misy ariva no mita ny kapitana formation batisa apôstôly tainy Jesosy efa so formation ihany. Alaka misy ariva no mita farina ny alahady. Jehova ny soa ny apôstôly sy nareo amin'ny radio misaotra betsaka fa mahafinaritra ny fampianarana ary misy lesona ho anay formation. Jehova ny soa anareo misaotra ny fampianarana apôstôly ny anarany anarany batisanay hoe nasalatsy ny hafa aza dia tena nahafaly ahy ary misoraka tokoana satria tena tiako ianarana. Chantal bypass mantsy ny anarako taloha fa rehefa vita batisa za dia lasa Chantal nasanatsy ny avo indrindra fa rehefa hoe zano nahazo anarana ostra zany gamba dia tsy haiko soa ny hafaliko. Afaka farapariny finaritsy
Misaotra betsaka apôstôly mpatafita tsara ny hafatra tena mampiezaka apia ihany. Reto misy fisaorana kely aloha vakitsika reto ho an'ireo nalazo ositra zany manandefa taratasy temonjako izy de hoe misaotra betsaka ny mamampaminany amin'ny fitondranao ambavaka anay fa tena sitrana soamatsara izahay ary fantatro fa tena manao vivery aina mihitsy ianao mikarakaranay koa dia misaotra betsaka mamampaminany Jehova misaotra fa na dia reny miteraka aza mety mbola tsy nahavita ny ianao misaotra mamampaminany Jehova Andriamanitra ny homanao amin'izay rehetra ataonao hoy Jehova ny azy kola misy anankiray faharoa fifaliana hoay mamampaminany Jehova ny maneho fisaorana manokana hoanao tamin'ny nitondranao afatra hoay momba ny ositra zay azo dia ny nanaovana ny anarako alinona ho lasa anvia paradis sy nitondranao ny anjara asako any an-danitra tena faly mamampaminany ary mampietsika ny foko rehetra ny aretanao ny atsika sy ny ranorana tena andalana tamin'ny fitondrana ny afatra mamampaminany tiako loatra ianao ary tena mamatsy foko satria nananatray foana tena hiezakao ary tena hiezaka mafy tena tanteraka ny anjara asa ity tany amma anvia paradia indro misy solondrany voankazo kely atolotra hoanao mamampaminany Jehova itindray anankiray taratasy fa Jesosy tompo izao raha nivaroso ny soalinina timiavina anvia paradis dia maneho ny fisaorananao manokana ry Jesosy tompo tamin'ny nanomezanao anarana ositra ny tenako alinina teo aloha lasa anvia paradis amin'izao fotoana tena faly ny tenako ry Jesosy tompo tamin'ireo anjara asa maro isan-karazany izay miandry any an-danitra raha zay tena asa tsy misy mpanana ary asa tena ambony dia ambony mifolo aminao zao ry tompo raha somary tara kely ny fanoratana ny fisaorana taty aminao koa fanehoako hiafaliko dia indro misy solondrany voankazo atolotra hoanao alinona tiny hafa zay zany eny moa zany zareo nandefa an'izay taratasy fisaorana an'izay fanehoana ny fifaliana zany tamin'ny ade tarara moa zany le izy de mandefa ihany zareo tao anatin'izany tonga de hofizako avy hatrany ny famakinany afatra Jehova nisoanao apôstôly eko fa diso tonga hiampoka sy hanome voninahitra any Jehova zany alavy ary hibebaka sy fonamina hoaiza moa fa tsy maintsy ao amin'ny tompo ihany no mahatratra anahy na omraby ihany Jehova Andriamanitra Israely nisoa anareo ao mazava tsara ny fampianarana makasitraka erika anjeva ihany Jehova nisoa mba mangataka ny hoe mahery sy matanjah de misaotra ny batisa sy ny jovony avo rehetra zay tonga nanao anjara fanafana tamin'ny alina ho iaina Jehova nisoa mba mangatabavaka amintsika ao tena mavaka ianao Finaty miandro fotsiny aho io apôstôly saratiany avy any Finata lefa miandro fotsiny Finata apôstôly lehibe tonga soe de miarabany de la mahery tena misaotra amin'ny fampahetana de Jehova Andriamanitra le ampitombosikranao Solomona ihany amen Jehova nisoa anareo ao mba saika amin'ny tany hoe lay anjara kabaro telopolo kilao ve atao vola sa atao kabaro isaka moria manampy reny amin'ny toby eny ianao ngamba de eny ianao miresaka tsara aleo manampy mihitsy ianao Jehova nisoa anareo ao misaotra betsaka anao apôstôly lehibe tamin'ny fampianarana fa nanokatra ny masom-panasy ampiovana ny fitondratena nay amin'ny fanotonan'Andriamanitra Ianzely kasitrahany avy tompo misaorana mbola toezatsika any ny famakinany afatra manaraka Jehova nisoa azafady azo mpino atao ve
mivarotra wheat kibo vaovao biby malotana ireny tsy azo varotana. azo hitana. Jehovah dia misy soanao miangavy lela-paladia eto am-bavaka tsy lavina mila vavaka be fa voatazon'ny vehivavy janga. Avanao vavaka am'le lavy lavy avao misy to vavaka de tongavana lasika fotoana. Tonga mivavaka misy ianao. Jehovah Andriamanitra dia misy soanao misaotra anao apôstôly amin'ny fampianarana Estela ihany apôstôly fa efa nahazo anarana hoe Aisa Zakina tain'i Jesosy ianareo. Finaritra makasitraka apôstôly lehibe tamin'ny fampianarana fa hoy Jehovah izay manome voninahitra ny anarako dia omeo voninahitra koa fa misaotra ny Jehovah fa tia miavo Krista tiana. Misaotra ny Jehovah izy ao amin'ny hidina maherazana. Ambotra manaraka Jehovah ny soa mpanompon'Andriamanitra rehetra izay efatra miaraka dia tena mahatsapa fifaliana satria lasa niova ny fiainanay dia misaotra ny dada Gervais mama dada Gervais mama Miraya tena misaotra anao koa amin'any Jehovah tena be fitiavana ianao. Jehovah ny soa mba torohevitra za hoe mbola afaka manohy ny fanongatona tantara ve za izy zany apôstôly mety hoe mpamoratantara tanotany amin'ny toerana misy azy tany efa niala tany zany tsy mbola bebe izy dia ao zany makasy ny fanongatona tantara mbola afaka manohy soraty foana ny tantara raha tsy manino zany ka soraty ataona anaty kahie de jerevana rehefa misy fotoana manao tantara reny de jerevana sy hitaka mba mety tsara. Jehovah ny soa anareo amin'ny radio ao voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitra raha tanteraka tamin'ny zavonay na de efa nampanamata satria nandany serony mavano soa ihany fa teo Jesosy sy ny mpanomponanay ty ampiasainy de misaotra indrindra anareo mpanompon'Andriamanitra nanoana mambavaka mba alefasilira hoe maro be sy nataonao ay olga ihany. Jehovah ny soa anareo rehetra ezaka apôstôly hitana ny ositra sy ampiasa ny ositra Juda Lionel vonina foana. Otainy Jehovah ny apôstôly lehibe azafady fa tsy nifidira fampianarana ny mesasiko ahoana ny fifadikan'ireo formation mbola tsy de salama loatra ny amin'ny fifadikany nalakamisy arivo izao izanako moa sy mbola tena reraka amin'izao nefa fifadikany na ho atao. Se olona matanjaka rehetrarehetra aloha ny fifadikanina zany de jerevana programa manaraka am'ireo zany zay mbola tsy matanjaka. Jehovah ny soa anareo amin'ny onjam-peo ao dia miaravanao apôstôly tonga sy minday miaravana fa misaotra amin'ny fampianarana apôstôly aferana alasora ihany. Tompony isaorana de maherezana. Jehovah ny soa apôstôly misaotra betsaka apôstôly fa mazava ny fanazavananao ny ositra Flavienne Brian ihany. Finaritra apôstôly atainy Jesosy nareo hoe mba mangaka bavaka mba hisokatra alohan'ny farany taona ny tsenanay Monsieur Zara ihany. Ngava manatrika fitavavaka amin'arobia de mambavaka eny. Finaritra mankasitraka apôstôly amin'ny fampianarana mitombo ositra ianao sir famonjena avy aty Ambohimandidy ambany atsimo ihany. Raha takahirana anankiray amin'ny teknisiana andreo sika rehefa dia avy eo mitohy lasan'ny famakiana ny afatra ao anatin'izay.